Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny talata 4 febroary 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny alarobia 5 febroary 2024 amin'ny 9 ora maraina. Mila mailo hatrany ny mpampiasa ranomasina na dia tsy misy aza amin'ny filazana fampitandremana amin'ny alin-drano satria dia ho mafy ny fitsokon'ny rivotra eo anelanelan'ny morontsiraka Mahajanga sy Analalava ary ny morontsiraka Atsimo. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Capesta, andrahoana mitsitokotoko. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 7 kilometatra isan'ora izany indraindray. Anonja be ny ranomasina na adin'ny mpanonja ary ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2,5 metatra. Capesta hatrany Mahanoro, Ista rivo-drahona Mahalana any avaratry Sainte-Marie, Omaina any Ankafa. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 20 kilometatra isan'ora izany indraindray. Adin'ny mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2,5 metatra. Ho an'ny manoratra ny Taolagnaro, andrahoana mitsitokotoko na hibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora indraindray any atsimo ny Vangaindrano. Adin'ny mpanonja na anonja be noho izany ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2,7 metatra. Mety hananika hatramin'ny 2 metatra manakaiky ny Taolagnaro. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, hibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 17 kilometatra isan'ora izany indraindray. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia anodidina ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, hibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora manakaiky ny Sainte-Marie. Adin'ny mpanonja na anonja be ny ranomasina noho izany ary ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana mitsitokotoko. Ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Adin'ny mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 8,5 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, Ista rivo-drahona Iserana indrindra ny alina. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava indrindra ny maraina. Ho tonona adin'ny mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia ho latsaky ny 8,5 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ombre, anorana tandrivon-drahona mitsitokotoko. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho tonona adin'ny mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 8,3 hatramin'ny 8,7 metatra.